izay ny amin'ny vaovaony Fahombiazana fa Nifarana omaly alahady kosa ny hetsika Salon de l'industrie de Madagascar na ny Sim andiany faha-efatra izay notanterahina tetsy ny parc expo forello Tanjombato. Fahombiazana tanteraka io hetsika io ho an'ny Agence Première Ligne mpikarakara. Lova Ramanatso sy Christian Rakodindramanga. Fahombiazana io no azo amin'tinana ny andiany faha-efatra amin'ilay hetsika Salon de l'industrie de Madagascar na Sim izay nikarakarain'ny Agence Première Ligne tetsy amin'ny parc des expo forello etsy Tanjombato. Araka ny tatitra nomeny Ramatoa Ravaka Razafindrasendra tompony araikitry ny sendrasendra ao amin'ny Agence Première Ligne dia ireo orinasa vao misandratra na start-up ny tena nahazo tombotsoa nandritra ty hetsika ty. Araka ny fanazavana nomena anay ary dia fotoana nahafahana nanome lanja azy ireo sy ny sehatra sahany tsirairay avy ny Sim mandeha ny 24 nefa koa nahafahan'ny ny akabeazan'izy ireo nahazo famatsim-bola avy amin'ny banky entina natanterahina na anitarina ny tetikasany. Etsy andan'izany tonga maro ihany koa ireo mpitsidika avy amin'ny sehatry ny matianina satria nahaliana azy ireo nitolotra nomen'ireo indostria nandray anjara. Ho an'ireo farany dia tsikaritra fa nitombo 520 nisan'ireo indostria nandray anjara tamin'ity Sim 24 ty. Tsikaritra kosa fa dia somary niena ny fitsidihan'ireo olon-tsotra ny hetsika. Nahafahana nankalaza ny 50 taona ny sendikan'ny indostria eto Madagascar sy nahampafantatra ny label malagasy ny antsika ity Sim 24 ty. Ny foire internationale de l'agriculture kosa no hetsika manaraka karakarain'ny Agence Première Ligne amin'ny tapaky ny volana septambra ranoany.